Sotatsika menakavy amin'ny anaran'ny tarika rosy sy amin'ny anaran'ireo zaza niara-lalao taminy no resako fitenenana eto. Misy tantara kely angamba nomboako ny tiako lazaina. Zaho sy Ralava dia niaraka lehibe ary niaraka notezaina tao avaratry Mahamasina. Ny ray aman-dreniny zany mifankalala tsara amin'ny ray aman-dreniko ary reto arinany reto ny zaza niara-lalao taminy reto mbola ao daholo. Rehefa lehibehibe Ralava rehefa nodimandry ny ray aman-dreniny dia zaho no nanakina ny mamany Andralava tao ohatran'ny zanakareo izy, zanakareo mivady izay sy Josephine zany na dia mbola tanora ary zay. Satria nanorona tarika mpihira zay hatramin'ny mbola kely vao 10 taona zay dia efa nanao tarika mpihira. Nisy tarika natsoina hoe Zanaborimanga tamin'izany. Izy mively krisana, za mitety Angorodao, izy mively Amponga, za nampianatra azy mively Amponga. Taoriana kely nanangana tarika mpanaovan-kisova ny ray aman-drenina eto amin'ny avaratry Mahamasina, rangahy antsoina hoe Momo, mbola velonany izy, sy Janine. Dia nisy ny tarika Akama mbola aoko ireo tarika reo. Mifaninana tamin'ny azo midoroboka ampamarinana izay cousin-ko ihany koa no mitarika azy, aoko izy. Nifandray zany reo fa tsy tarika ray ihany, ny tarika Akama sy ny azo midoroboka ampamarinana izay niarahako niasa ihany koa. Matetika nandeha tany andafy zay ary zaho no nitaizan-Ralava raha ny marina ny marina teo amin'ny fiainana, ary Josephine no azoko lazaina ho reniny fa nisy problème izy dia ireo no mikarakara azy. Zavatra nitranga dinganiko ny tantara. Ralava zany nisy aretina nitaiza azy izay tsy fantatra na iza na iza, afa-tsy hoe ny tenako manokana nga asitsika nahafantatra azy hoe tsy mena mivadika izay izy fa rehefa misy matezitra azy dia manangatsandry. Ary izay no nitiavan'ny olona azy, izy mpiaro ny olona marifo zany no tian-dra lavandreny jeu défend les faibles hoy izy. Nanao basket ihany koa izy, nanao sport izy ary betsaka amin'ireo namany tao amin'ny sport. Sainga misy saut d'humeur Ralava hatramin'izay na fianakaviana angamba mety mahalala an'izany hoe tsy rony tsy vetiny izy tezitra na manangatsandry na miady. Zay no aretina nitaiza azy ho an'ny tenako manokana izay mahafantatra azy ohatran'ny zandriko na ohatran'ny zanako. Taty aoriana tsy ela zany ny hafahafa ny fahasalamany, zany hoe mema izy, manomboka verivery tadity izy any amin'ny tournée zay, miresaka zavatra tany amin'ny fahazazany izy, tsy rony tsy vetiny. Misy souvenir miverina zany any andohany tany amin'ny tournée tany dia tena spécialité an-Ralava dia andao ody. Zany hoe raha vao vita mihitsy zavatra dia ody ny mamay azy. Mitahotra an'izany ho tavelany amin'izay alena any an-dafy eo na izy fa mody ny mamy mody amin'ilay Mahamasina avaratry-poana hozy tsika namany. Ny aretina nazo an-Ralava ho antsika rehetra tsara amin'izay ny lalànareo satria betsaka koa ny resaka sy fanontaniana mandeha. Misy antsoina hoe tumeur au cerveau, zany hoe ny atodohanao io zany misy ny olona samy manan-kilemana. Misy nofo kely na dodo kely maniry ao anatin'ny cerveau anao. Raha mbola kely izy dia tsy maninona, tsy fantatra ao kory misy an'izany eo. Fa melehibe ilay zavatra. Eto moa isaorako manokana ny dokotera Antsaboazy Alain eo aloha io izy, mitana vava manao an'izao akaikin'ny caméra io. Dokotera anankiray koa izy ilay anankiray teo anavorolahy iry koa dokotera nanara-maso azy ireo hatramin'ny aretiny rehetra hatramin'izay. Isaorako nareo amin'ny rahalahy fa navita be nareo. Mitombo zany io antsoina hoe tumeur au cerveau io, tsy hoe vokatry ny ady na ny fandonana na ny enjera na ny velesina, fa zavatra maniry avy amin'ny-janahary io torabato avy any an-danitra dia tsy maintsy esorina io zany. Raha misy cancer io dia midina any amin'ny vatanao ray manontolo. Raha tsisy cancer io dia mety ho sitrana. Rehefa nitsaboana tany amin'ny hopitaly maharitra izy dia nasorina io zavatra io ary lamina tsara efa nalefa nody izy. Tsy izay no nahafaty an-Ralava fa niverina ny aretina tany an-tratrany tany izay efa nahazo azy taloha ela be, tany an-tratra zany.
miteraka fahasemporana sy tsy fahatatesana an'le hirifiry zany a de sepitra izy a de zay a no mitondra azy. Zahay namany sy nitsaboazy de efa mahafantatra zany satria ao daholo ny taratasin'ny dokotera. Ny ankoatran'izay a de aza manatsika menakavy fa mety eritreritra hoe sao de nisy nanao an'izao hoe sopa te tsy zany mihitsy na miady zay bandra lava miady foana isan-kerinandro fa tsy zany mihitsy no nampanina azy. Ka etsika zany anao veloma farany a zany tovolahy zany a zay raha toko hoe ny zavatra tia indrindra teo fiainany de ny fahafahana. Izy tsy mba tia teriterena zany fa rehefa tsy hitapony de tsy manao izy. Reo a nivady amanjanany a makahiry anareo zahay ato mitarika rosy sy ny namany tsy rerinareo reo zaza navelany a eo zay fanampy amintsika menakavy ny afatra fotsiny hoe mifankatiava satria zay no afatry rahalava zany a izy a miady rehefa miady manao izy miaro olona fa tsy hoe miady amin'apa fotsiny zany zay mba tokony fantatsika rehetra zay. Ka maneho ny fisaorana amizay a atsika menakavy tongetina ny fianakaviana akaiky eo Mahamasina na namana na ny fianakaviana avy amin'ny vadiny a zahay misaotra tompoko fa tsy hovavalinay ny soana teonareo ary ampitao tsara fa afanenina isika tamin'ny fitsaboana azy natao daholo vola amina million maromaro ny lany taminy anotran'io vadiny raha ohatra misy tsy voatoka zany ary izy a niaritra ny mafy tany amin'ny hôpitaly tany na vita didy daholo reo fianakaviana reo na ny zanany na ny vadiny voalohany na ny vadiny faharoa nanao daholo reo a oka mba tsisy anao resaka mikivalavala manko nandray tsika menakavy misy nanao an'izao hoe nisy tsy marina zany tumeur au cerveau a de avy eo complication pulmonaire no mitondra ny tompoko lako dia zay nga mandeniko farany. Makasitraka atsika rehetra.